Sora-mavety manohitra ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny solombavam-bahoaka tety Tsimbazaza ny talata lasa teo. Etsika sokajindra solombavam-bahoaka ho falemen'ireo mpanohana sy mpiaro ny filohan'ny Repoblika. Faharoa, miantso ny namana tsy hanao provocation ka hitondratondra olona hivoaka fa tsy mety zany. Tsy eto mamasina eto amin'ny quatrième no ampitahorany lahy mitondran'la olona efapolo. Petra tsara. Ny iray tamin'ireo solombavam-bahoaka efatra nanao tsiny talata teo no voatondro tompon'antoka. Tsy mamonina anarobola fa namako. Ary mafengavo filosa ty mbola filohanao aloha hatramin'ny 15 jours mba avoaka conteneur amin'ny jaune mba mampalelo izy. Ary mba esory dia sazy ataonareo aminy satria mba mpandraraha namako jaune ohatra ny zandrika sazinareo izy 4 milliards nalainareo aminy dia redressement fiscal tsy rara asory satria mba manampy izy rehetra izy manampy anao monsieur le président. Fanitsakitsahana lalam-panorenana ny andinin'ny 520 sy ny andinin'ny 720 manampy ireo ny tsy fanajana ny fisaraham-pahefana sy ny mahalaika ny firenena. Fa ambonin'ireo navery ny herira Jonary Mampianina ihany koa ny tsy firarahina ny lalàna nolaniny ny solombavam-bahoaka. Mazava angamba zay fa voahitsakitsaka ny lalam-panorenana. Ny antony faharoa, misy lalàna maromaro izay navoakanay nolaniny député nolaniny Assemblée nationale izay solombavam-bahoaka izay lalàna lanina zay mazava ihany koa ny voalaza lalam-panorenana fa 3 herinandro aorian'ny fandanina azy dia tokony ho voasoniny filoham-pirenena ho ataony promulgation. Maro amin'ireo lalàna navoakanay eto amin'ny Assemblée nationale tsy nanaja an'izany fehim-potoana fetra napetraky lalam-panorenana zany. Midika izany fa voahitsakitsaka ny lalam-panorenana fa ndrozany ny tsy fanajana ny lalam-panorenana ny tsy fanajana ny député na Assemblée nationale zany midika fa fanasoketana ny vahoaka malagasy. Fahatelo, ny laïcité de l'État tsy voahaja. Izany tsy mahafantatra, izany tsy nahita, izany tsy nahalala fa anisany nandray anjara mavitrika ny filoham-pirenena teny vato. Izay tsy tokony hidirana. Resaka FFKM nanao an'iny dia anisany nandray anjara mavitrika ny filoham-pirenena. Dikan'izany voahitsakitsaka ihany koa ny lalam-panorenana. Misy ihany koa ny fifandraisanay atao amin'ireo mpamatsy vola. Raisiko ohatra fotsiny ny Banque Européenne d'Investissement dia milaza aminay député amin'ny maha institution anay fa mbola tsy nisy requête na nyray ara nataony gouvernement hangatana an'ireo famatsiam-bola zay miteny nahatrany ny 1 milliard d'euros tokony hanarenana ny jirama, tokony hanamboarana an'ireo lalana rehetra manerina ny Madagasikara zay mila fanamboarana maika. Itsika omena ndray zany tsy mangataka dia nanoratra taminay amin'ny maha institution anay ny Banque Européenne d'Investissement hoe aiza fatoenareo hakina ndray no tsy taika miandra fotsiny vola tsy anjaranay député zany fa anjara ny mpanatanteraka fa maninona no tsy atao. Olokely ianao mahafantatra ny fahorian'ny malagasy ianao raha ohatra ka tena tia tanilazana koa ianao ekeo ny feon'ny vahoaka zay hoentinay solon-tenan'ny vahoaka mametrahinao fianao. Rehefa lany ary rehefa lany any koa andriamatoa filoham-pirenena dia nijery izay azo atao anampiana azy ny katsahana ny financement avy any ivelany ka tsy asan'ny député azy zany napetraka tato amin'ny Assemblée nationale ny résolution pour le redressement économique raha taona lasa zay nataonay ny fanaovana fiarahana milanja fiarahana
mandroso amin'izany filopirenana zany a satria samy tompony ity Madagasikara ity a tsika rehetrarehetra nandray ny adidinay zahay tamin'izay fa kosa rehefa hita fa tsy de ao loatra ny finiavana anovana ny fiainany malagasy tsy vakivolo rombropolo tapitrisa rehefa hita fa mbola mitotongana ihany ny franc ny ariary rehefa hita fa mbola eo ihany ny tsy fanekena ny fidiran'ny mpampiasa vola avy any ivelany rehefa hita fa mbola iainany malagasy zany hoe telestage zany dia miteny kosa zay hoe ao zay ary zaho fa niresaka tamin'ny ndrimatoa président tamin'ny voalohany mbola tsy nivoaka teny vato nisy nionanay tonga tany an-trano izy ity zavatra ty koa mba tiako horenareo tsara ny hevitro ny obstacle lehibe amin'ny fananganana ny fanaovan'ny fampiavanam-pirenena sy ny vérité io surtout ny vérité zao amitsika eto Madagasikara zay nyteneniko taminy misy le tabou da hoe fady raha misy olo ambony gros bonnet ambony manam-pahefana manan-kaja misy zavatra tsy mety ataony tsy azo tononona ny anarany raha vao tononona ny anarany de hoe déformation any amponja zany etanareo fa tamin'ny fatsy niataka kely tamin'ny zavatra io nantony atako de zay raha tsy mipetraka ny rafitra io sy rehefa à travers ino navao ny zavatra tena mety tsy za tsy afaka hiditra amin'io fantatro fa tsy mety zao ny hovokany zay tsy andeha fa tefa viliran-dalana amin'ny zavatra tokony atao tsy tiako Voninahitra Jean Eugène mpanao politika tsy izy vina amin'ny fanohanana ny hery Rajaonarmampana tamin'ny alalan'ny VMSA androany nivadika ny lehilahy ary sana nambara fa tsy mahefa amin'ny asan'ny filoham-pirenena noho izany nilaza ho nametra-pialana tsy ho mpanolontsainan'ny filoha intsony ity mpitarika an'ilay zasy ity voatana moa izy za fa tsy tahiara asa ambiny koa ka lazaiko mpahambia maso manomboka zao aho de tsy conseil politique ny président de république intsony mba isiany hafa koa sao de mba matahotra andriamanitra le ho avy ao ka le olona le arovanao soavaly be tongotra soavaly be tongotra le olona arovanao ary tsy mendrika ho chef d'état mihitsy atosika ka mananosika zay marary azy samy zao nany valaa fatoko marary sain laza ity mpanolontsainan'ny filoham-pirenena teo aloha ity fa tokony andray ny andraiky ny mifanandrify amin'ny safidim-bahoaka ny HCCC ny filoha izy zay efa notohanana hatrany am-boalohany saingy tsy mahefa amin'ny asany dia ny HCCC manana compétence ny tsara sy prononcer azy ara-dalàna io fa zay tsy mamanome raha tsy manome diction satria la manao sambourbofidy anao da hiara asa aminazy ka nefa anao lefinao ataony an'izao reo tsy ataonao avelony ena avelony indreo ka samy tsy hito nieritreritrinareo amin'ny HCCC na iny fanapahakevitra ataonao na iny fampakevitra ataonareo ao solotena ny vahoaka reo nareo vahoaka nareo zany mba anareo zao mivaovao mba crédible nareo miangavy anareo reny jery tombosoa vahoaka fa namitazominareo oloa ny tsarana stabilité tsony na tenany tsy tena ka jereo hoe mafototrany izy